Alahady 15 volana aprily 2024. Vakiteny Zakaria toko fahasivy andininy fahasivy hatramin'ny fahafolo. Isaia toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafolo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Matio toko faharaiky amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Teny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Akorentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Zakaria toko fahasivy andininy fahasivy hatramin'ny fahafolo. Zakaria toko fahasivy andininy fahasivy hatramin'ny fahafolo. Tohizana ao amin'ny Isaia toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafolo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mifalia indrindra ry Ziona zanaka vavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanaka vavy. Indro ny mpanjakanao avo anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky dia azana boriky tanora. Ary ho foanako tsy hisy kalesy intsony Efraima na soavaly any Jerosalema, ho foanana koa ny tsipika fiadiana ary teny fiadanana amin'ny jentilisa izy. Ny fanapahany dia hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina, ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny farany tany. Mivoa amin'ny vavahady, amboary ny lalana alehan'ny olona, asandrato avo ny lalambe, esory ny vateny aminy, manangana faneva ho tazan'ny firenena. Indro Jehova efa nanambara hatrany amin'ny faran'izao tontolo izao nanao hoe: lazao amin'ny Ziona zanaka vavy, indro avo ny famonjenanao, indro ny valim-pity atolony dia ao aminy, ary ny valinasa omeny dia eo anoloany. Ary ireny ho tononona hoe firenena masina, dia olona navotan'i Jehova, ary ianao dia atao hoe ilay notadiavina, tanàna tsy fohy. Amen. Akorentsika ny filazantsara araka ny Matio toko faharaiky amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Matio toko faharaiky amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nanakaiky any Jerosalema izy ka tonga tao Betifaga any tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao taminy hoe: mankanesa amin'ny roavohitra tandrifinareo iroa, ary miaraka amin'izay dia hita boriky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo. Vao izy dia ento aty amiko. Ary raha misy miteny anareo dia lazao hoe misy raharaha nalan'ny tompo azy, dia avelany hoentina miaraka amin'izay izy. Zany dia tonga mba hatateraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe: lazao amin'ny Ziona zanaka vavy, indro ny mpanjakanao avo anao, malemy fanahy sady mitaingina biriky, dia zanaky ny biriky miasa. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao arak'izay nandidiany Jesosy azy, dia nety ny biriky sy ny zanany, ary nataony teo ambony ny lambany. Ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary nakabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka ratsan-kazo, dia nahany teny an-dalana koa izany. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia niantso hoe: hosana ho an'ny zanaky Davida, isaorana anie avy amin'ny anaran'i Jehova, hosana ny amin'ny avo indrindra. Amen. Teny Alahady voalohany alohan'ny Paska, Alahadin'ny SAMPANDROFIA. Ny teny anjarantsika anio dia arak'izay hita ao amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa enemana ny sisa tsy tonga amin'ny Paska, Jesosy dia tonga tao Betania, izay nitoeran'i Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty. Dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy, ary Marta no nanompo, fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara-nipetraka nihinana taminy. Ary Maria rehefa naka menaka manitra ny nisy narda, sady tsara ny sarobidy, lanjandray livatra, dia nanositra ny tongotr'i Jesosy sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary feno ny antry ny menaka ny trano. Ary Jodasy Iskariota,
anankiray tamin'ny mpianany, ilay efa hamadika azy. Nahoana io menaka io no tsy namidy denari 300 ka nomena amin'ny malahelo? Ary izy no nilaza izany, tsy noho ny fiahian'ny malahelo, fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka nak'izay tao anatiny. Dia hoy Jesosy: Avelao izy, mba hotehiriziny ho amin'ny andro hanamboarany halevina io, fa ny malahelo dia ety aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba ety aminareo mandrakariva. Ary ny vahoaka betsaka tamin'ny jiosy nahalala fa teo izy, dia tonga teo, nefa tsy noho Jesosy ihany, fa mba ahita ny Lazarosy koa, ilay natsangany tamin'ny maty. Fa niendry hahafaty an'i Lazarosy koa ny loham-pisorona, satria izy no nialany maro tamin'ny jiosy ka ninony an'i Jesosy. Ary noho ny ampitson'iny ny vahoaka betsaka, izay tonga ho amin'ny andro firavoravoana, rehefa naharefa hakany Jerosalema Jesosy, dia naka SAMPANDROFIA ka nivoaka hitsena azy sady niantso hoe: Hosana, isaorana anie ny MPANJAKAN'ISIRAELY, ilay avy amin'ny anaran'i Jehova. Ary Jesosy nahita zana-borika anankiray, dia nitaingina azy, araka ny voasoratra hoe: aza matahotra ry ziona zanakavavy, indro avo ny mpanjakanao mitaingina zana-borika. Izany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy dia vao nahatsiaro izy fa voasoratra ilaza azy izany zavatra izany, ary rehefa nataony taminy izany. Ry iray masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.